Katroka any amin'ny valora riba raba toboko lahy finaritra toboko vavy manasanao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalama vao eto amin'ny fahitalavitra Maty TV ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny eo ihany koa ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana izay isan'ny resahana betsaka tao anatin'ny fivoriana teny anivon'ny anteny miram-pirenena teny eo ihany koa ny fanampiana izay noentin'ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina ho an'ireo izay nitsopony eny Anatsividina noho izay fanafianjiolahy izay ireo no entina amintsika sy atonena andreo manasanao araka ny fanambara teo anaraka izany hatramin'ny farany nifantoka tamin'ny fiaramiasa eo amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny firenena eto Madagasikara ny fiaonana teo amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha lefitry ny banky iraisam-pirenena ty Afrika Mactar Diop teny anivon'ny lapam-panjakana teny Ambohitsirohatra moa no nahafahana nafantatra izay rehetra izay. Ny amatarana ny lara-pahamehana Madagasikara ary nijerena amin'ny fanampiana ataon'ny banky iraisam-pirenena izay ny tena votoatin-dresaka teo amin'ny fiaonan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha lefitry ny banky iraisam-pirenena Andriamatoa Mactar Diop teny amin'ny lapam-panjakana teny Ambohitsirohitra. Notsindrin'ny filoham-pirenena malagasy ny fahavononana hampandroso ny firenena mba hampihenana ny fahantrana sy hametrahana ny fitondrana tandalana ary miady amin'ny kolokolo sy ny ratsy mankarary ny firenena. L'objet de cette rencontre est d'abord une visite à Madagascar à la suite des élections qui sont bien passées avec une transition démocratique très appréciée par la communauté internationale. Comme vous le savez, le chef de l'État s'était rendu à Washington, avait rencontré le président de la Banque mondiale et moi-même. Il nous avait fait part de sa volonté de voir les programmes de la Banque mondiale s'accélérer et de voir des ressources additionnelles mises à disposition de Madagascar. Donc l'objet de ma visite était d'avoir d'abord d'entendre du chef de l'État ses priorités, de voir les secteurs dans lesquels la Banque mondiale pourrait apporter son soutien, mais également de réitérer la volonté de la Banque mondiale de continuer à appuyer Madagascar. Et nous avons eu des discussions très intéressantes qui ont touché sur des questions des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, la question du chômage, la question de la nutrition, la question de l'éducation et la question de l'énergie. Dans tous ces secteurs, nous pensons que nous allons pouvoir continuer à apporter notre soutien et notre appui aux autorités malgaches. Et je sors de cette entrevue avec le chef de l'État extrêmement impressionné de la volonté du gouvernement d'aller de l'avant et de mettre en œuvre des politiques qui puissent aider à réduire la pauvreté. Et bien sûr, tout cela adossé à une politique de bonne gouvernance et de réduction de la corruption et de toutes les sortes de mal-gouvernance qui ont été enregistrées dans le passé. Laza kosa Andriamatoa Mactar Diop fa toy ny fahavitan'ny fifidianana demokratika eto Madagasikara izao fitsidiana izao fifidianana izay nekeny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena notsindriny fa vonona ny Madagasikara amin'ny banky iraisam-pirenena nifantoka tamin'ny asa tana maro fampianarana ny angovo ny tsy fananana asa sy ny fanampiana ny banky iraisam-pirenena no ireo sehatra ireo.